Ao anatin'ny vaovao ara sosialy fahina ara sosialy indray kosa sy asa soa mahery ny 700 ireo ankizy noraisina an-tanana sy nahazo fanabeazana teo anivon'ny centre médico-éducatif les orchidées blanches eny Androibe tao anatin'ny 7 taona nisiny ary amoy izany nosokafana androany tamin'ny fomba ofisialy teny Androibe ny fankalazana ny fa 7 taona ny tsy toeram-pitsaboana ireo ankizy manana fahasembanana ara-tsaina ity teny an-toerana Ravakarandriamanala ny nakany sary mamy Rasoanaivo. Tsy latsaky ny 700 ireo ankizy efa noraisina an-tanana sy efa nandalo teto amin'ny centre médico-éducatif les orchidées blanches eto Androibe atao anatin'ny 7 taona ny joroany. Tanjon'ny fikambanana moa ny atonga azy ireo aleo tena eo amin'ny fiainana andavanandro sy eo amin'ny fiainana mihitsy. Fanamby lehibe natrehan'ny centre médico-éducatif les orchidées blanches ny fandresendahatra ny fiarahamonina amin'ny mahazava-dehibe ny fandraisana tanana ireo olona manana fahasembanana ara-tsaina. Fa teo ihany koa anefa ny olana teo amin'ny lafiny ara-bola sy ara-potsi-drafitrasa no takiany ny fandrosoana fanaman'ny fanabeazana ara-dalàna ho an'ireo ankizy raisina eto. Fanamby lehibe napetraka ireo ary ankehitriny efa tafapetraka izany. Ivoarana dia tsy ho tambo-tenenana satria raha ny isan'ny bâtiment fotsiny zao dia bâtiment tamin'ny voalohany izay nanofatrano tany Belera-Pandrana. Zao eto Androibe rehefa nahazo an'ity toerana ity izay isorana fianakaviana Rasoanaivo Jean Charles nanome anazy dia raharay ny toerana teto tamin'ny voalohany 7 izany bâtiment raha iteny an'izay fotsiny. Raha resaka mpanabe indray efatra tamin'ny voalohany 30 izy ankehitriny, mpianatra 30 isa 120 izy ankehitriny. Nosokafana androany tamin'ny alalan'ny fampampiavahana ny fankalazana ny fa 7 taona ny signe les orchidées blanches izay aharitra mandrapatapitra ity taona ity. Misy moa ny hetsika maro tanterahana ao anatin'izany fankalazana izany. Ao anatin'ny fanamarinana moa izany dia voalohany indrindra fideranan'Andriamanitra satria tsy tonga foana zao zavatra zao raha tsy nisy mifanapindy. Ary ihany koa izany anehoana fisaorana fankasitrahana ireo partenaire niara-miasa taminay hatramin'izay. Maro dia maro izy ireo na ny toetoetoerana na ny tany ivelany ary anehoana fisaorana fankasitrahana azy. Ary ihany koa izany anamariana ihany trano fiombonana amin'ny olona rehetra amin'ny alalan'ireny hetsika fanaonay opération brioche izay ataonay amin'ny veillen'ny fête des mères toy ny fanao isan-taona. Dia ny famarana dia misy hetsika ataonay hoe journée de solidarité izay iombonany ray aman-dreny mpampianatra ary ny ankizy izay karakaraina ihany koa sady fiarahana miombona amin'ny asa rehetra atao no fitadiavana vola ihany koa ary famaranana azy zany dia fankasitrahana ireo mpiasa amin'ny fanolorana médaille azy ary noely ho an'ny ankizy. Nanamarika ny lanonan'androany ny fisokafany fampirantiana marakitra ny 7 taona ny signe les orchidées blanches akoatra ny eto Androibe dia ampandroso ity fampirantiana ny tantarany les orchidées blanches ity ihany koa ny sekoly maro tantananarivo ka isany dia tiandro farita fikambanana amin'ny fanatanterana izany.